Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Ao koa fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Amin'ity sabata ity dia andeha hiaraka redontsika ny raharakira faha 200 mira firam-pifaliana mba hiderantsika an'Andriamanitra. Pifalina hankalaza ilay tomponao, asandrato veo fidelana, oby osalano atao. Tera, i tompo mpanavotrana, ira oby, Jehova mpamoronana. Fifalina isandratra ambony ao, anako reheran-tany hanambara fidimana vao. Tera, i tompo mpanavotrana, ira oby, Jehova mpamoronana. De olombonjena firenena zay voatokana, navotana tao gologota, Jesosy no nanafaka. Tera, i tompo mpanavotrana, ira oby, Jehova mpamoronana. Namangiantsika tokoa ny tompony lanitra soa, nomeny ny fanantenana handova ilay tany vao. Tera, ny tompo mpanavotrana, ira oby, Jehova mpamoronana. Ry tompo mpandahatra endry, indreto zahay zanakao, ho tena mpanompo voatendry, hanosy hanarakanao. Tera, i tompo mpanavotrana, ira oby, Jehova mpamoronana. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray ny tsara sy masina indrindra izay an-danitra. Endre tokoa fa mihira am-pifaliana ny fonay, ny sainay, ny fiainanay satria dia tsapanay ny fitiavanao, tsapanay ny fanambinanao nandritra izay herinandro izay ka omenao izao fotoana izao izay ahafahanay mitsahatra mankahery avy aminao indray. Mideranao Andriamanitra satria lehibe tokoa ianao, lehibe ny asan'ny tananao, ary izahay dia voary izay natokana ihany koa mba aneo izany fiderananao izany. Midera satria dia ianao no Andriamanitra, ny Andriamanitra rehetra, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra ny angatanay ankehitriny dia mba ho feno ny fanatrehanao ny fotoana rehetra izay ataonay manomboka amin'izao fiatombohana izao, ary ho tsapanay mandritra izao tontolo andro izao ny fanatrehanao Andriamanitra. Ka azo hery izahay, azo fitahiana izahay, azo fifaliana izahay amin'izao ora masinao izao. Dia meteza ianao androtsaka ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy irery no afaka mangataka ny vavaka. Amen. Am-pifaliana indray no androsoanao an-tokantranonao. Tsy ao an-tokantrano ihany fa n'aiza n'aiza toerana misy anao amin'ity fotoana ity, izay ahafahantsika indray miaraka manompo an'Andriamanitra, miaraka mideran'Andriamanitra,
amin'ny alalan'izao sabata izao arabaina satria dia no tahian'andriamanitra manokana indrindra izay enemana izay asa hoe mety nandalo olana angamba ianao mety teo ihany koa ny fifaliana izay niatra taminao dia izao andriamanitra no mendrika ny hodiraina amin'ny zavatra rehetra ary izy ihany no mendriky ny saorana ihany koa amin'ity sabata ity dia tianay indrindra ny anasanao mba hiaraka aminay amin'ny fotoana rehetra izay atao eto amin'ity fandaharana ity dia raha tsika n'andriamanitra afahantsika miaino ihany koa ny tenin'andriamanitra manokana izay andraisantsika fampahirezana mandritra izao fotoana izao ho fanomboantsika n'izay fiarahantsika eto izay dia andeha isika hiaino avy hatrany ny tatitra maneran-tany. Manasana hiaraka aminay ho androsi hiaraka mantatra hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny sekoly adventista manova ny fiainan'ireo tanora. Latsaka tanaty fakiviny Masha rehefa nanjavozavo taminy no aviny. Nampalahelo-ndreny io fakiviny io dia nanontany ny Masha izy raha tiany nianatra amina sekoly kristianina Zaoksky izay sekoly adventista amin'ny taran'ny andro fafito misy kilasy mandry. Niriny Masha moa ny hanao fiaingana vaovao miaraka amina namana vaovao koa dia ny ekeny ny sosokevitra natolotry ndreny azy kanefa dia mbola natsapa horery ihany izy tao amin'ity sekoly vaovao ity na izany aza betsaka tamin'ireo mpiara-mianatra taminy no nanolo-tanana azy ary ny iray amin'izy ireo dia nanoro azy hoe ahoana ny fomba hananana fifandraisana manokana amin'ny Jesosy. Koa dia naka teo ny milaminy Masha nampodany tamin'Andriamanitra ny tompony rehetra. Nanomboka teo dia niova ny fiainan'ny Masha nahita mpamonjy sady namana izy ankehitriny izay azo netokiana. Efatra amin'ny taona 1770 no nisian'ny sekoly Zaoksky tany Rosia ary maro mpianatra izay nahazo fitahiana noho ny fanabeazana adventista. Betsaka ny tombontsoa azo. Voalohany tena tsara ny sakafo ato. Faharoa dia falifaly avokoa ny mpampianatra ary tsara fanahy mpianatra izy ireo. Maro mpianatra izay mianatra ny afantatra ny momba an'i Jesosy sy mandray azo mpamonjy azy ireo tahaka izay nataony Masha. Miasa ao amin'ny ambaratonga fototra aho miaraka amin'ireo ankizy maternelle ary hitako tsara hoe ahoana ny fomba hahatongavan'ireo ankizy tonga mianatra tato aminay halala momba an'i Jesosy izay tsy mbola fantany mihitsy ny teo aloha. Mamiratra tokoa ny mason'izy ireo rehefa matoky fa Andriamanitra dia manampy azy amin'ireo olana izay hatrehiny. Tany am-piandohana dia mpampianatra efatra ihany niasa tao sy mpianatra vitsivitsy ary mbola tao amin'ny faritry université adventiste Zaoksky ny lakilasy tamin'izany. Ny antombotsy kelikely ny samy mpianatra ary ankehitriny dia misy mpianatra 200 eto. Tsy manao dokam-barotra izahay na ato an-tsekoly na eny an-tanàna fa ny olona no mifampiresaka momba ny sekolinay. Manana laza tsara ny sekoly ary mahazo fankasitrahana avy amin'ireo ray aman-dreny sy ny ankizy izay efa nahazo diplôma tato amin'ny sekolinay. Manana fiaikana vaovao ny sekoly eto Zaoksky ny toerana. Voafetra ny mpianatra raisina eto. Tsy afaka mandray mpianatra mihoatra intsony izahay. Noho izany dia maro ireo ankizy tsy afaka mandray fanabeazana kristianina sahasazy. Izany indrindra no ilainay trano vaovao mba ahafahanay mandray mpianatra misimisy kokoa. Ny ampahan'ny fanatitra sabata 17 anio dia hanampy ny sekoly kristianina Zaoksky hanangana trano vaovao eto amin'ny faritry université adventiste. Mbola mindrana efitrano amin'ny université mantsy ny sekoly ka ny fanatitra izay atolotra ao dia hanampy ireo ankizy hanana ny lakilasy azy ireo manokana. Misaotra anao amin'ny fanohanana feno fahalalantanana atolotra ao amin'ny fanabeazana adventista ny Rosia izay manova ny fiainan'ireo ankizy tahaka ny Masha. Anisan'ny hoe fotoana manokana izay ahafahantsika mandreny feon'Andriamanitra rehefa sabata toy izao ka andao iarahantsika amin'ny hiran'i Jacqueline mitenena izay atonom-bavaka ihany koa izany hira izany angatantsika ny fanatrian'Andriamanitra, angatantsika ny feon'Andriamanitra ihany koa mba hiteny amin'ny alalantsika. Aorianan'izay dia anaraka avy hatranintsika ny lesona famitinana ny lesona manomboka eo amin'ny zazaminona ka hatramin'ny zatovo izany ka saina isika tanora isika ankizy tsirairay avy mba hifantoka tsara ao anatin'izay fotoana izay. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai
ambitenena re Jesu malalo izahay aino tsaranao ka iroteny avy aminao hitoetsabetsaka ao amponaya ko ambitenena re Jesu malalo izahay aino tsaranao ka iroteny avy aminao hitoetsabetsaka ao amponaya iroteny avy aminao hitoetsabetsaka ao amponaya. Tonga eo amin'ny lesony zaza minono indray tsika zao rakizy. Efa vonina daholo ny ankizy rehetra amerina lesona indray eo. Efa ao daholo andeha ary tsika ifampiarahaba indray aloha dia hanao ny lesona. Ao ary manahoana ny hira ataontsika indray isa 2 3 manahoana falita fahoana ravo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko salama tsara daholo tsisy naninona ka matoa mbola mifankahita tavotra zao tsika mbola afaka miaino dia salama tsara daholo izany. Efa lesona fahafiry moa tsika zao rakizy, lesona fahatelo. Ina moa le lohateny lesona efa mahibe daholo ao ary miara-mamerina lesona dia lohateny dia miara-mamerina tsenjery isa 2 3 lesona fahatelo ilay fety be tsy anjery mira ho an'i Jehova. Averina lesona fahatelo ilay fety be tsy anjery mira ho an'i Jehova. Ahoana moa ankizy le hirahiran'ny ankizy rehefa le andeha andalo miaraka amin'le ampondra manao hoe clip clop clip clop. Dia ahoana moa ny tenen'ny ankizy, ahoana le hirahira miara-mamerina hoe hosana hosana ho an'ny zanaky Davida. Averina hoe ahoana le hirahira hosana hosana ho an'ny zanaky Davida. Andao inge ataontsika hira kely izay ataontsika le eo fotsiny aloha ataontsika hosana 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 hosana. Averina hosana 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 hosana. Ohatran'izany ny hira nataon'ny ankizy kely rehetrarehetra satria nandalo Jesosy. Nitaingina ina moa Jesosy? Nitaingina ampondra. Ahoana moa mifandehan'ilay ampondra, ahoana ny feon'ilay tongony? Clip clop clip clop. Fatery amin'ny sisiny tery rakizy rehefa nahenao an'izany antsoantson'ny ankizy zany ny lehilahy teo amin'ny sisiny teo. Ndao le lohisaina le lehilahy firy ary izay lehilahy zay. Ndao isaina hoe isa 2 3 telo kay zareo telo lahy. Dia izy rakizy tezitra be izy rehefa ny antsoantso ny ankizy, rehefa ny hirahira ny ankizy tezitra be izy. Dia ozy izy tamin'i Jesosy hoe Jesosy ataovy mangina ireo ankizy ireo fa mahasositra miantsoantso be mandreraka be fa ataovy mangina ireo. Dia hoy Jesosy tsy mahazo mangina ireo fa raha vao mangina ireo dia ny vato be ry amin'ny sisin-dalana ery no miantsoantso. Tezitra rakizy ireo lehilahy ireo. Dia mbola lasa ihany Jesosy ary nandeha satria efa tsy afaka nampanginina ilay ankizy ny antsoantso. Taiza moa ilay ankizy nandeha teny amin'ny lalana dia ny velarin'ny olona le lamba. Ohatran'ity le lamba dia velarina dia eo ambonin'ny lamba iny clip clop
klip mandeha ilay ambondra rehefa tonga teo ambonimbony teo raka izy ambonimbony amin'ny lalana de nitazany Jesosy io fahitany ilay tanàna nalahelo be Jesosy raka izy nalahelo be izy satria naditra ngeraka izy le olona tao an-tanàna nalahelo be izy de nitomany Jesosy misy ranomaso milatsaka amin'ny masony andray mampalahelo be mihitsy Jesosy de nisy nalain'olona ny lamba raka izy de nifafan'olona ny ranomaso tamin'ny tarihan'i Jesosy de ozy izy le ankizy hoe Jesosy aza mitomany fa mbola io vao fifaliana nge zao zavatra zao ndray androany rankizy tia ny vahoakany Jesosy zay natonga azy nitomany nge tia ny zanany koa izy tia ny ankizy rehetrarehetra koa Jesosy tia ny dada sy neny koa Jesosy tia ny olona rehetrarehetra Jesosy fa zao rankizy mampalahelo tsika tsy mba tiany Jesosy tsara ve zany tsy tiany Jesosy zany nefa Jesosy tiantsika tsy mety zany fa ena tokony ataontsika rankizy zay indrindra tokony ho tiany Jesosy ihany koa tsika ahoana ny anehoantsika fa tiany Jesosy tsika zay indrindra bravo tena mahay ny ankizy kely mila mahay mankatoa mihaino tsara ny feon'ny Jesosy tsy madiditra tsy mitabataba rehefa any am-piangonana fa mihaino tsara izay lazaina de ao an-trano tsy manakorota-trano fa endry tsara zay ny takiany Jesosy rehefa tiany Jesosy tsika zany de endry tsara eny ary zay indray zany zao ny lesontsika androany fandehantsika nao hira anankiray amaranantsika ny lesona hoe ity tanantsika ty ity tongotsika ty ty masotsika ty mila fezin'i Jesosy amin'izay endry tsara ao ary ataontsika re izy manomboka any amin'ny tanana ny ataontsika de any amin'ny tongotra de any amin'ny maso ao ary 1 2 3 ity tanako ity tsy mahay mipetraka fa mietraketraka sy mikapokapoka Jesosy ity tanako tiako mba ho faizinao Jesosy ity tanako izara ariko anome zay ihany ataontsika dia manaraka ataontsika indray ny maso ataontsika indray ihany tongotra fa farana teo ny lesika raka izy de androany zany mahay mamaly fitiany Jesosy tsika samy tiany Jesosy daholo amin'ny fihetsika amin'ny fiteny sy amin'izay rehetra ataontsika de mametraka mandra-piona indray amin'ny heriny indray veloma tompoko miarabantsika rehetra indray raka izy tafaraka sika ao anatin'izao fitofanim-poana fivavahana izao sabatangy androany hianatra tantara vaovao indray sika ho an'ny sasabodo de manasa ny ankizy rehetra hiaraka aminay fa alohan'izany aloha de anakambana tanana indray sika de aondrika ny loha akipy ny maso hiara ivavaka sika Andriamanitro misaotra anao zahay fa nomenao fitahiana indray nomenao anay koa ny sabata fitsaharana mba hiarahanay mideranao raha hianatra ny teninao zahay de omeo ny fanahy masina mba hahatonga anay ho zaza endry pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy amen tadidinareo tamin'ny tantarantsika farany ilay nanombonan' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana de nitsanganany tamin'ny maty fa zao indray sika raka izy de hainy tantara mitondra lohateny hoe ho avy eny amin'ny rahona aiza moa zany rahona zany eny amin'ny lanitra ho avy eny amin'ny lanitra Jesosy efa tsy ho ela intsony de ny teny natao ho tadidy ao amin'ny Petera 2:7-8 mivaky toy izao hoe
kanefa isika dia manantena lanitra vaovao. Zay no asain'i Jesosy ho tadiditsika, kanefa isika dia manantena lanitra vaovao. Bravo! Ino tsara nge fa ny resaka rakizy ema niaraka tamin'ny dadany niara-mipetraka teo ambony seza lavalava tsara tare izy mianaka dia niresaka ry zareo dia hoy ema tamin'ny dada hoe dado lasa ho anangy hoe ahoana tsara hoe ny amin'ny tantaran'i Jesosy dia ho avy eny amin'ny rahony lanitra hony izy dia ahoana tsara laza ho anahy mihitsy dia inona koa mbola tokony ho haiko momba n'izany tantaran'i Jesosy zany. Tena maly dada hoe eny tokoa ry ema, tena ho avy tokoa Jesosy, ho avy eny amin'ny rahony lanitra eny ambony eny izy. Dia afaka mahita anazy koa ve zaho ema? Hovain'i Jesosy tsika dia afaka mahita azy rehefa ho avy izy dia ahita anjely marobe koa miaraka aminy. Anjely marobe hoe ahita anjely marobe koa miaraka amin'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. Dia ahoana koa ry dada? Dia za ve zany ahita an'i Jesosy ahita anjely afaka mahita an'le anjely nikarakarana hatramin'ny anao fony voateraka ingenao amin'izay fotoana izay Oay za very dada iza re zao no ataoko anaran'le anjely nikarakaranay ataoko hoe mety hoe Fredy angamba ry dada ny anaran'le anjely ny meraka izy dada na en'ny tenin'ny ema ataony Fredy ony ny anaran'ny anjely izay mpiambina sy mpikarakara azy. Oay dia ahoana koa nge dada, dia ahoana koa fa tiako fantatra mihitsy dia rehefa any an-danitra araka izy dia ahitany dadabe Noasika, ahitany Adamaseva, ema koa mahita anazy dia hitantsika koa Estera, ry Maria, betsaka ireo sakaizan'Andriamanitra tety an-tany voalaza ao anatin'ny Baiboly. Ho hitantsika avokoa reny rehetra ireny rehefa tonga any an-danitra isika. Ay ve hoy ema, dia ahoana koa dada, dia ahoana koa? Dia ahitany Jerosalema vaovao, ahitany Jerosalema vaovao rehefa any. Dia ahoana ka izany Jerosalema vaovao zany ry dada? Tanàna tsara tare zany ry ema. Dia ny arabe volamena, dia andeha amin'ny arabe volamena isika rehefa tonga any an-danitra. Mahafinaritra be zany hoy ema, mahafinaritra, tena tiako mihitsy zany. Dia ahoana koa nge dada? Dia inona koa tantarao moa dada? Rehefa tonga any koa isika dia ahita tanàna tsara tare dia ahita biby isan-karazany le noforoan'Andriamanitra tao amin'ny Sahetena, ahita an'ireny isika ry ema. Ahita biby vaventy be sady avo be, dia ahita biby kely faran'izay kely. Fa zao tsy manaikitra daholo ireo rehetra ireo. Le biby hitantsika ety an-tany manaikitra, fa amin'izay fotoana izay tsy manaikitra intsony. Mahafinaritra be. Oay tena tiako be nge zany hoy ema mantsy dada. Tena faly be mihitsy za maheno an'izany tantarain'ny dada izany. Dia izy trano tsara tare any amboarin'i Jesosy. Zao nge Jesosy dia efa manamboatra trano ho antsika satria zany teneny hoe anamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Zany nge ny tenen'i Jesosy. Tsy ho any ema rery zany raka izy fa ho antsika rehetra koa. Efa nanamboatra fitoerana mahafinaritra be mihitsy Jesosy ho an'ireo rehetra izay tia azy, mankatoa ary mino azy. Dia ho avy izy handray antsika rehetra. Faly be mihitsy ny ema. Tonga dia nitsambikina ny ala avy teo amin'ilay seza izy dia lasa izy niazakazaka nakany amin'ny varavarankely. Jereny ny lanitra. Mbola tsisy raha ho anahy, mbola tsy tonga ve zany Jesosy? Dia hoy dada hoe
mazotoa mijery ny lanitra ka jereo foana isan'andro dia andraso foana fa tsy maintsy ho avy inge Jesosy izany ny teny fikasana ao amin'ny baiboly dia izay rehetra soratan'Andriamanitra ao anaty baiboly ao dia tsy maintsy tanteraka fa mazotoa ianao rema mijery ny lanitra. Izany tokoa nge rakizy mila mazoto mijery ny lanitra isika, ahitana rahona kely isika dia rehefa avy eo mialehibe lasa ngeza be io rahona kely io. Avy ao anatin'io ange Jesosy no mipotry miaraka amin'ny anjely maro be manodidina azy. Andray antsika izay teo any aminy izay tsy teo any tsy alainy fa izay teo any aminy mankatoa dia mideran'Andriamanitra dia mivavaka dia mino an' Jesosy koa fa ho avy izy dia hoentiny hiaraka aminy amin'izay fotoana izay. Mahafinaritra be ilay tantara tsara be mihitsy mino fa isika ankizy rehetra efa tsy androntsika mihitsy izay fotoana izay ho avy Jesosy miaraka amin'ny anjely marobe andray antsika ho any aminy. Eny ary ahoana ary le tsy anjery teo iza mahatadidy tsy tadidinareo ve andao ary ao averiko dia rehefa avy eo miaraka mamerina indray isika kanefa isika dia manantena lanitra vaovao. Andao ary araka merina manisa telo 1 2 3 kanefa isika dia manantena lanitra vaovao. Bravo, akambany indray ary ny tanany, akambany daholo ny tanana dia ahondrika ny loha akipy maso hiara hivavaka isika. Jesosy zokonay nisaotra anao indrindra noho ny tantara mahafinaritra nomenao anay teo. Mino izay fa tena ho avy tokoa ianao handray anay ho any aminao. Dia ampio ny ankizy sy ny zaza minono, ny zaza boto miaraka amin'ny dada sy neny mba ho vonona hitsenanao ho any amin'ilay lanitra vaovao izay omenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny farana ny fiarahantsika androany dia amin'ny herindray raha sitrapon'i Jesosy veloma daholo. Noho ny fahasoavan'i Jesosy rakizy dia fifaliana ho ahy indray ny miarabanao tratra ty sabata mahafinaritra ity hiaraka amin'ny netony loha hevitra 17 isika izay manao hoe hosana. Hosana. Ny andala teny fitadidy moa dia iarahantsika mahita ao amin'ny Jaona 2:12 andininy 17. Jaona 2:12 andininy 17. Hosana isaorana nela avy amin'ny anaran'i Jehovah. Andenge iarahantsika mamerina tsara. Hosana isaorana nela avy amin'ny anaran'i Jehovah. Jaona 2:12 andininy 17. Hamarana ny asa fanompoana izay nataony teto an-tany rakizy Jesosy ankehitriny. Fotoana fohy dia homboana eo amin'ny hazo fijaliana izy. Meloha izany anefa dia hiditra amin'ny fankalazana sy ny fiderana any Jerosalema izy. Nidera azy tokoa amin'ny maha-Mesia azy ny vahoaka tamin'izany ary nisarika ireo olona hafa koa izany an-tany amin'ny maha-Mesia an'i Jesosy hoe iza marina moa i Jesosy ka dia maro ny olona izay liana ny hafantatra ny momba an'i Jesosy. Rehefa nahita izany reto mpanoradalàna jiosy rakizy dia velom-pialonana ny alina mafy izy ireo ka dia nanakana an'i Jesosy ny amin'izao fiderana izao. Namaly azy ireo nefa Jesosy hoe raha tsy midera ny vahoaka dia ny vatolampy no hiantsoantso hiderahay. Fantatrao ve rakizy iza tokoa Jesosy? Fantatrao fa Jesosy dia ilay zanak'Andriamanitra izay tonga tetỳ ambonin'ny tany hamonjy antsika. Mendrika no membonahitra sy hoderaina ary azo fankalazana avy amintsika izy noho ireo zavatra rehetra izay nataony ho antsika. Ary tsaroa fa sitrak'Andriamanitra ary mahafaly azy indrindra raha itsika ankizy tsirairay avy no mazoto mankalaza an'i Jesosy sy midera azy satria tsapantsika fa tiantsika izy. Amin'ny toerana manahoana nefa ny tokony hiderantsika sy ankalazantsika an'i Jesosy
amin'ny toerana rehetra rankizy, tsy any am-piangonana ihany fa naizanaiza misy ianao, any am-pandriana ve ianao, eo am-pilalovana ve ianao, any an-tsekoly, naizanaiza misy ianao dia izao sitrak'Andriamanitra ny ankalazantsika an' Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra maty ary nanaiky hamonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ankehitriny dia irian' Jesosy indrindra ny anao fiderahana miaraka amintsika ndray andro any. Ka deniny aty an-tany ary rankizy dia mahazo toa mankalaza an' Jesosy, fa rehefa ho avy izy dia hiaraka laza an' Jesosy any an-danitra itsika tsirairay avy. Dia ho ankizy anana anjara amin'izany fotoabe voninahitra izany eneny ankizy kely rehetra izay nianatra ny lohahevitra nandritra ity 3 volana ity. Dia izay indray ary ny androany mirary fombiazana feno miaraka amin'i Jesosy ho an'ny ankizy kely rehetra. Velomo! Amin'ny fifaliana indray no hiara-banan'ny tanora 13 taona sy 14 taona amin'izao sabata izao. Mamarana ny 3 volana isika amin'ity anio ity lesona fa 13 ny arahantsika mamerina eto, izay mitondra ny lohateny hoe fanjakan'ny tery-saina. Ny tsenjery dia hitantsika amin'ny abolana toko faha-efitra andiny faha-9 sy faha-7. Ange rahantsika mamerina izany ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivilina ao amin'ny ankaviana ao amin'ny ankavanana, esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Tao anatin'ny lesona iny tsika dia nahita tantarana lehilahy iray izay mipetraka ny tapitendrombohitra. Izy io dia taona olona maromaro mba ho lasa mpamiliny. Dia nanao fizahana andrana ho an'ireo mpamily izay tonga namaly ny antsony izy ary ny lehilahy voalohany dia nitantara hoe za efa mpamily matianina, vitako ny mitondra fiara na dia ny amin'ny tapitendrombohitra midina mamakivaky an'iny tevana iny ary, satria tokoa ny toerana izay misy an'ity lehilahy ity dia misy antsana lalina ary tsisy arofanina akory ao amin'ny ilany ao. Dia rehefa nandeha ilay mpamily voalohany dia teo amin'ny 20 cm amin'ny antsana nalehan'ny fiara, nentina nitondrany fiara. Ary rehefa tonga teny ambany dia nisaotra tamin'ny mpanajana ilay lehilahy izay mipetraka ny tapitendrombohitra hoe makasitraka indrindra fa raha misy ilako anao dia atsoka ianao manaraka. Niditra amin'ny lehilahy faharoa indray izay nitondra fiara ihany, ary izy dia nitantara ihany koa fa efa manana fanandramana betsaka ny amin'izany fitondrana fiara izany ka tsisy atahorana. Jerena eto ka tia amoron'ny tevana mihitsy ny fiara fa aza matahotra ianao fa tsy maninona tsika fa voafehiko tsara ity familiana ity. Dia rehefa tonga teny ambany dia niteny ihany koa ity lehilahy izay mipetraka ny tapitendrombohitra ity hoe makasitraka indrindra fa raha misy ilako anao dia atsoka ihany ianao. Teo amin'ny lehilahy fahatelo indray, mpamily fahatelo, no jereny avy any ambany aloha ilay toerana avo izay hitondrana fiara, ary rehefa nitondra ny fiara izy dia nataony farak'izay lavitry ny antsana. Tsy niteny hoe ahoana izy fa nataony farany lavitry ny antsana dia nidina moramora. Dia nanontany ilay lehilahy mipetraka ny tapitendrombohitra hoe fa inona no nahatonga anao hisafidy ny hiala lavitry ny tevana? Dia hoy ilay lehilahy hoe ny azoko antoka indrindra dia ny manalavitra ny tevana. Ry tanora mantoanto namako isika amin'ny dia maha-kristiana antsika dia toy izany hatrany. Misy tevana miandry antsika ao ambadika ao, ka isika dia tokony hiala izany tevana izany araka izay azo atao, tsy sangisangy loza ka anantona tevana eo mety eo amin'ny fomba fiteny, fitondran-tena, fomba fiakanjo sy ny maro hafa ihany koa. Araka ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko 5:9 dia hoe mahonoana tena, miambena fa ny devoly vavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mitady izay arapany. Mandehandeha hatrany io satana io mizaha hatrany hoe ahoana ny andavoko an'ity tanora iray ity, ka izay ny tokony tsy sangisangintsika loza. Niteny Jesosy fony izy teto tany nanao hoe ao amin'ny Mateo 7:13 hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Tsy hoe akory be dia be ny olona misisika dia tera ny lalana, fa ilay lalana mihitsy no ety kely izany ety izany, ary sarotra misy fiakarana, misy antsana ihany koa ka mila fitandremana. Dia nampitandrina izy, nanome safidy mandrakariva izy eo amin'ny fiainana hoe misafidiana ny lalana ety.
tsy voatery hafaly mandrakariva ny zavatra miseho kanefany a ilainao a ny manao safidy tsara eo amin'ny fiainanao. Amin'ny Deutéronome 3:10 dia misy teny toy izao hoe io rehefa nataoko teo alohanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Dia anjaranao zany no misafidy hoe ny soa sy ny fiainana ve ny vidinao sa ny fahafatesana sy ny loza. Misy ihany koa Josoa raha niresaka tamin'ny zanak'Israely dia niteny izy fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an' Jehovah izay. Safidin'ny Josoa izay fa ny ianao ahoana ny safidinao. Ao amin'ny Jeremia ihany koa dia misy izao teny izao hoe ary ity firenena ity dia ilazanao hoe izao no lazain'i Jehovah indro ataoko eo anoloanareo ny lalàn'ny fiainana sy ny lalàn'ny fahafatesana. Ary ny rariko dia tsy hanao toy ity voalazan'i Jeremia ity isika hoe rehefa nolazaina izy ireo hoe vidinareo ny lalana tokony izoranareo dia hozy izy hoe tsy hizotra izahay. Mampalahelo izany zavatra izany. Manao safidy mandrakariva isika ary tanora namako be dia be ny zavatra efa nianarantsika nandritra ity 3 volana ity ary tonga tao famaranana isika kehitriny dia manaova safidy tsara. Tsy nampanantena zavatra tonga lavitra Andriamanitra ho ahy teo fa misy ny fiakarana ny vidinana ao anatin'ilay lalatery kanefa nampanantena kosa izy fa ho eo anilanao mandrakariva. Ataova ny safidinao amin'ity anio ity misafidiana ny lalana ety kanefa kosa mitondra ny fiainana mandrakizay. Dia mirarisoa anao apetrao amin'Andriamanitra ny safidinao izy hanampy anao sy hanohana anao mandrakariva ka ho tonga any amin'ilay tanjony ianao dia ny fiainana mandrakizay. Mirarisoa indrindra ary ho manaraka indray. Dia faly miaraka amintsika hatrany ry tanora namako izay mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny pejy ihany koa izay ahafahantsika manaraka mivantana amin'ny alalan'ny sary. Ho faranantsika amin'ity sabata ity ny lohahevitra nandritra ny 3 volana. Tapitra sady ny 3 volana mandeha dia mandeha ny fotoana ary avokatra izay fiazakazaka ny fotoana izay dia tokony heritreritra lalina isika fa ny zavatra izay tokony natao izay tokony tsy vita dia sitonana lesona mandrakariva. Lohateny anankiray izay manao hoe anjaranao zao izay no iarahantsika midinika anjaranao zao zany hoe miantefa aminao zany ny fampiarana n'ity lohahevitra farany ity anjaranao zao. Aza mieritreritra mihitsy hoe anjarany zao na anjarany zaroa zao fa anjaranao zao. Inona ilay anjaranao? Dia zao ny voalaza ao amin'ny andininy fototra ao amin'ny Jaona 7 andininy 7 sy ny 7. Jaona 7 sy ny 7 manao hoe ary efa tanteraka izany fifaliako izany izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miena. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miena. Lay fahatanterahana lay hoe tanteraka tiany Jaona resana eto dia ny fifaliany dia reto tsy maintsy mitombo Jesosy ary izy tsy maintsy miena. Anjaranao zao no manao an'izany fanandramana izany. Eto zany dia tsy misy fiangaviana hoe izy tokony hitombo ary izao tokony hiena fa hoe tsy maintsy Jesosy tsy maintsy mitombo ianao kosa tsy maintsy miena. Izany toetra izany dia toetra ny Jaona izay tokony toetra antsika ihany koa. Rehefa mijery ny tantara mantsika dia fantatr'olona Jaona tsy izay tsy nalala azy indrindra ny teo amin'ny fanaovam-batisa. Fa hoy Jaona hoe tsy izao ny Kristy fa nirahana hialoha azy aho. Tsy mba nanambonimbony tena mihitsy Jaona fa hoy izy hoe tsy izao ny Kristy fa za dia mpialoha lalana ihany. Ary zay no anisan'ny toetra nahafaly an'i Jaona tanteraka le izy nataon'izay hitombony Jesosy izy kosa miena. Ry tanora namako eo amin'ny fiainanao mba tsy maintsy mitombo fa i Jesosy. Eo amin'ny fiainantsika dia tokony tsy maintsy mitombo Jesosy ary ianao kosa tsy maintsy miena. Inona moa le tokony hiena eo amin'ny fiainanao? Ny fitiavan-tena, ny ambo-po, ny fiheveran-tena ho zavatra reny dia
tsy maintsy miena ireny mba hahafahan' jesosy mitombo. Ary ny tsy ambaratelo dia izao ny fifandraisan'ny jaona tamin'i jesosy natonga azy nanana an'izany toetra izany ka dia nitombo tao aminy jesosy ary izy kosa tsy maintsy miena. Ry tanora namana, izao ny fotoana anjaranao zao araka ny loha hevitra, anjaranao zao ny manetry tena satria voalaza ny ty taridalina zay rahantsika mianatra ity hoe ny fanetretena dia fanekena fa hainao dia zavaboary ary Andriamanitra mimpamorona. Ny fanetretena dia ianao dia zavaboary ary Andriamanitra mimpamorona. Rehefa manetry tena zany ianao tsy maintsy miena dia manapirofo fa Andriamanitra zay mimpamorona anao. Ny olona manana fanetretena zany dia manaiky fa Andriamanitra mimpamorona azy. Ka moa ve tsy Andriamanitra no Andriamanitrantsika? Aoka hanetry tena isika, fa ny fanetretena ihany no anisan'ny fototra izay tokony hampiena antsika, tokony miaina izany. Aoka tsy irehary, aoka tsy hieboebo, fa isika indraindray zavatra tsy tsinona akory dia mampirehary antsika tanora. Zavatra kely tsinona akory mba azotsika nananantsika dia to mampizaozao antsika. Fa ninonina nananao, ninonina diplomanao, ninonina fahaizanao, ninonina tsy haiko ohatrany ahoana ny atsara tarehanao dia aoka hanetry tena ianao. Fa rehefa manetry tena ianao dia pirofo fa Andriamanitra no Andriamanitra ao, ilay mpamorona no Andriamanitra ao. Ry tanora namana, toy izay ara ny famotinana nyity loha hevitra ity, ka ny fandriana dia andray anjara ianao, anjaranao zao Jesosy tsy maintsy mitombo, hitombo aminao anie Jesosy, ary ianao kosa tsy maintsy miena mba hanao fanandramana any amin'izany any isika tsiraray avy. Mandra-piresaka indray ary. Inona izay tenena fa dia naheno feon'Andriamanitra ianao zatovo, ianao tanora, ianao ankizy tao anatin'ireny fampitinana ny lesona ireny. Fa hiditra indray sika eo amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny sy ho an'ny lehibe. Fa mialohan'izay aloha dia andao ho angatantsika hatrany ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izay iarahantsika miredona hatrany dia ny laran-kira fa 420 izany jiro mazava tena izay tokoa ny ten'Andriamanitra ka andao ho arahantsika izay hira izay. Jiro mazava eo andalam-teny ny teninao iray andanitra, ny talikany dia ny olombely ho ao an-tany mafinaritra. Makizane anarakane torohevine amkelikua ny fahazavany sy anambary zao ny heriny. Fandrika maro no mivelatreny andalana izay dia avekio, nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako. Sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny amkelikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny.
faly miarabantsika tsirairay avy natratran'izao sabata masina izao ary miaraba ny tanora zokony tsirairay avy ihany koa nahatratra an'ity fotoana izay arahantsika mamarana ny telo volana voalohany ity satria dia lesina fa 13 tokoa no arahantsika mamerina androany mpianakavy isika izay ilay lohateny ny arahantsika nianatra nandritry ny herinandro fa raha tsy ahivitsika afoy aloha ny lesona ny arahantsika tao anatiny izay telo volana manontolo izay dia nomena ny loha FDB manao hoe ny boky ny romanina ary ny boky ny romanina tokoa no nodiniantsika nandritra ny telo volana dia ny arahantsika nahita tao izay rehetra nampitaina tao anatin'ny boky ny romanina fa zao aloha ny tsirairay avy dia manana tsy anjery 13 avy izay efa nianarana nandritra ny telo volana tsy averitsika zao fa andeha ny 17 no samy amerenana ny azy hoe andao hoe eny ary ny arahantsika nahita tanatin'izay telo volana izay dia hoe nyresaka ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika maimaimpona ny lesona ka na dia lavo azy Adamo dia nandresy kosa Jesosy ary Jesosy nanolotra ny ainy ho famonjenantsika dia izay ihany koa no nahatonga antsika ho lasa mifandray amin'Andriamanitra indray dia nahitantsika ny lesona fa ekenao amin'ilay malala isika dia tsisa fa Jesosy izay nanolotra ny ainy ka rehefa manolotra ny tenantsika ho azy koa isika ka mino azy tanteraka dia izay isika no isaina ho marina ao aminy dia tsy isika rery anefa araka izay ny anarantsika tao anatin'ny lesona fa tahaka ny taloha hoe tsy ny jiosy irery fa izay rehetra manaiky an'i Kristy ka tia an'Andriamanitra ary mino azy dia anana ny fiainana mandrakizay dia izay ihany koa ny anarantsika ny amin'izany hoe fiainam-pitiavana dia ny antsonantsika sady ho tia an'Andriamanitra no tia ny hafa izay mpiarabelona amintsika ihany koa ka manoloana ny fanatitra izany izay nataon'i Jesosy ho antsika ary namako dia ny anarantsika tao anatin'iny telo volana iny fa manana anjara fanatitra atao ihany koa isika dia tsy inona fa ny manolotra ny tenantsika manontolo ho azy ary rehefa manolotra ny tena ho azy dia mazava ho azy fa tia ny namana ary tia ny hafa ihany koa dia izay indrindra no nitarika antsika tamin'ny lesona ny amin'ny fampitondrantsika tahaka ny raha lasy ny raha vavy ka taona hoe ampitombo ny finoan'ny tsirairay fa tsy fanafitohina sanatriana hoe anao izay hampalemy finoan'ny hafa fa hifanohana ary amin'izany mahampirahalasy mpirahavavy eo amin'ny Kristy izany ary izay moa ny anarantsika tanatin'ny herinandro fa mpianakavy isika ary mpianakavy hiaraka ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny anarantsika fa Andriamanitra tsy manavakavaka ary tsy akanavaka mihitsy ny fitiavany dia tokony hanahaka an'izany koa zasenao eo amin'ny fifampitondrantsika amin'ny mpiarabelona amintsika fa ny anarana ary namafisiny lesona mihitsy fa hoe nanjentilisa ary dia tafiditra anatin'ny drafim-panavotan'Andriamanitra ary izany draha teo no mahatoy izao asy ianao dia ny fahasoavan'Andriamanitra dia andeha koa zasenao tsy hanavakavaka fa hikaroka sy hikatsaka ny olona rehetra ary anana ny fomba fijerin'Andriamanitra ny eo amin'izany fiarahana mamonjy fanahy mba samy ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany satria mpianakavy isika ary nantsoina mba hanana sy hiaina amin'izany firaisan'ny fihetseham-po sy ny fahombiazana satria ny fisainana sy ny asa dia iraisana ao anatin'izany ka mpiavany mpianakavy isika ary namako hifankaty isika satria nampiraisiny ny azo fijalian'i Kristy dia hiara-handova lanitra sy tany vaovao dia ary hifampitantana ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany ary hiaraka amin'Andriamanitra satria samy nofidiny ho ankohonany daholo dia aza misy adinoina ny lesona izay ny anarantsika fa andeha izay efa nampiarina ho tohizana ary izay vao nianarana ho iainana isan'andro isan'andro fa mpianakavy isika ary tanora zokiny namako ary hiaraka hifampitantana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra ne hitahiry asenao ao aminy ary hampitombo antsika isan'andro isan'andro amin'ny fiarahana aminy ka hivimbina antsika ho todoso any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Aza tinoina ihany koa ny manana sahady ny taridalana ho amin'ny telo volana vaovao mba tsisy diso anjara indray isika ny amin'ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mirary sabata feno fitahiana ho anao ary mirary ny fitahian'Andriamanitra sy ny fitiavany ho amiko sy ho aminao amin'ny fotoana rehetra. Mandra-piona indray ary. Feno fifaliana trany ny fo satria mbola notain'Andriamanitra ka afaka miona finaritra aminao atao anatiny ity fandarana izay fanomezantsika ity. Fandarana izay ianarantsika ny boky ny Isaia mpaminany amin'ilay loha hevitra lehibe hoe ampionony ny oloko.
ary ny herinandro fahatelo folo no andeha ataontsika jeritodika an'io manao hoe fanavozana indray ny planeta tany. Lohateny zay noko fa manintona ary nitondra fieritretana lalina ho anao nandritra iny herinandro zay ny rahantsika iny. Ao amin'ny Isaia 5:10 ka ny 7:10 no andininy zay nataontsika tsy anjery teto manao hoe fa indro izao marilanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza. Meloha ny idirantsika amin'izay fizarana fahatelo ny loha hevitry ny telo volana izay dia raisiko tombontsoa sy fifaliana ny hiaraka ivavaka aminao. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao zahay satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra be voninahitra, kanefa Andriamanitra be famindrampo sy fitiavana ianao. Ka izany indrindra no maheto anay amin'izao fotoana izao, manana tombontsoa, mipetraka eto an-tongotrao hianatra ny teninao. Azavao ny sainay, diovy ny fonay, ary eo ka ho fifaliana ho anay, ho fanovozan-kery ho anay, ary ho fandraisanay fanapa-kevitra ny fotoana izay iarahana eto. Ataonay nivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisina tombontsoa hatrany ny miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra aminao mpiara-mianatra ajaina ato anatin'ny fandaharantsika. Tantara kely no nentsika nanomboka nyity herinandro ity dia tantarana tovolahy kely anankiray izay tsy nety nandeha nianatra. Inona ny antony ho ianao? Satria rehefa namaky boky anankiray izy dia nisy karazana angano tao anatin'izany boky izany milaza fa indray androany dia hopotehiny masoandro avokoa ny zavatra rehetra. Ary amin'izay fotoana izay dia nieritreritra ity tovolahy kely ity fa tsisy antony tokony anaovana ezaka, tokony foazana maraina sy aretan-tory amin'ny fianarana satria zavatra horava no hoetreretiny sy novisafisainy atao anatin'izany famakina boky izany. Dia tsy nanaiky an'izany toe-javatra zany ny reny mpianakaviana fa dia nitondra azy tany amin'ny mpitsabo. Ary rehefa niresaka tamin'ny mpitsabo ty tovolahy kely atao hoe bility, dia ozy izy ny mpitsabo hoe inona ny problema anao amin'izany ozy izy. Amin'izany fotoana izany dia efa maty efa ela daholo tsika ka dia tsy misy tokony anajanonana ny ezaka atao mihitsy manoloana izany zavatra izany. Ao anaty olana anankiray ty izao tontolo izao ty dia ny olana ny tsy fananana fanantenana. Fa na i Bily, ilay mpianatra nikasa piato ny fianarany noho ny tsy fananana fanantenana, na ny reniny Bily izay tsy manana fanantenana ihany koa ka dia mitotototo sy mitady vahaolana etsy sy eroa, na ilay mpitsabo izay toa manana fanantenana hafahafa dia ny fanantenana tsy anatro maso ny toe-javatra farany fa efa mieritreritra ny efa maty amin'izany fotoana izany no narafitra tao anatin'ny tantara izay ny rahantsika nikoka teo. Ry mpiara-mianatra namana, tsy avelan'Andriamanitra andeha amina lalana mitsotsorika sy tsy misy fanantenana toy izany ny fiainantsika, fa misy antony ny nahatongavantsika eto ary manana tanjona ny fiainantsika. Koa na dia ho levina tokoa aza ity izao tontolo izao hitany masontsika sy imatimatesan'izao tontolo izao ity, dia mbola misy fanantenana lehibe sy tsara lafitra izay nampanantenan'Andriamanitra ho antsika, dia ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izany. Ao amin'ny Isaia 5:10 manomboka amin'ny 7:10 no manome izany velarina teny fikasana izany Andriamanitra, ka manome fanantenana sy toko ho antsika fa mihevitra ny mombantsika izy. Ary sary ny fiainana maharitra sady milamina amin'ny tanina mpanantenaina no hitantsika ao amin'izany toko izany. Fa ankoatran'izany dia mbola voafetra ihany ny fanantenana fiainana ao anatin'io Isaia 5:10 io, satria miresaka hoe 100 taona izany, miresaka hoe mbola ody mandry ihany, mbola isy fahafatesana ihany, fa ny drafitr'Andriamanitra ho antsika dia tena fiainana mandrakizay mihitsy. Ary zany no nanoloran'ny zanany ho antsika mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Isaia 5:20 raha miazakazaka amin'ny famakiteny isika noho ny fotoana manapetra dia milaza famoronana indray Andriamanitra
fampanantenana fiainana indray ary mampanantena ihany koa fa isy fitsarana zay ataony ho an'ny olona rehetra araka ny asany amin'izay fotoan'izay no handringanana ny ratsy fanahy ary ao anatin'izany rehetra zany nefa dia hitaona zay nomba azy sy ny andany taminy ho any amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra. Zavatra hitantsika atao anatin'ny fiarah-mianatra ihany koa ny fitodian'ny filazantsara any amin'ireo firenena ivelan'ny Israelita zay no heveriny Israelita fa tsy hanana an'izany tombontsoa zany mihitsy. Kanefa Andriamanitra dia tsy mba Andriamanitra mpanavakavaka, tsy mba Andriamanitra mpizahatavan'olona, fa ny taranaky Abrahama zay nomena fampanantenana sy teny fikasana mamy sy tsara lavitra dia tsy izay taranaky Abrahama araky ny nofo ihany akory, fa izay mino ny Kristy ihany koa dia tafiditra sy isaina ho isan'ny taranaky i Abrahama ary manana lay iraka lehibe dia ny anambarana ny fahatsaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiantsoana antsika tsiraray avy. Tany amin'ny toerana nisy antsika tany sika dia nanana ny fahotantsika, nanana ny fahalotontsika ary indrisy fa tsy mendrika ny famonjena. Kanefa tamin'izany toerana izany no nalain'Andriamanitra isika, nantsoiny mba ho isan'ny vahoakany ary ilaza ny fahatsaran'ny fiantsony amin'ireo rehetra mbola tsy mahafantatra izany. Izany no nahatonga n'ilay voambolana ao amin'ny testamenta vaovao hoe mpianakavin'ny finoana. Tsy ny mpianakavy ara-pirazanana ihany noho ny mahataranaky Abrahama, fa ny fianakaviana anankiray izay natsangan'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka mahatonga antsika rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Manana tokosy andininy maromaro isika saingy voafetra ny fotoana. Ny asan'ny apôstôly toko fa 4 ny andininy fa 7, ny Galatianina toko fa 7 ny andininy fa 8, ny Timoty voalohany toko fa 3 ka ny andininy fa 9, zay milaza ny fidianana antsika sy ny antsona antsika ao anatin'izany laharana feno fitahina izany. Miantso antsika hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko fa 2 ka ny andininy fa 7. Ao anatin'ny fampanantenana zay men'Andriamanitra antsika ihany koa ny faharetan'ny taranaka, izany hoe rehefa nanao drafitra ny amin'ny famonjena antsika Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'izany ny fitohizam-piainana izay mahatonga antsika rehetra anana fanantenana ary Andriamanitra dia manomana toerana mendrika sy tsara lavitra ho antsika. Ry mpiara-mianatra namana, manana tombontsoa isika satria nizarana fanantenana tamin'ny alalan'ny fiara-mianatra teto nandritra n'ity herinandro ity. Havaozina indray ny planeta tany. Havaozina amin'inona moa? Havaozina satria nosombany ny fahotana, tafiditra ny fahafatesana, feno aretina, eny doza ka mahatonga n'izany planeta tany zany ho toerana tsy mahatamana, toerana tsy misy fandripahalemana sy fiadanam-po. Fa na dia toa misy fifaliana aza dia mielina izany. Ireo zay mba manana ny zava-mahafinaritra eo am-pelantanany dia mitaintaina mandrakariva ny amin'ny zavatra zay hitranga. Ny loza voajanahary, ny fiovan'ny toetrandro dia miteraka loza isan-karazany amin'ny faritra maro manerana zao tontolo zao. Kanefa manana fanantenana isika fa ho avaozin'Andriamanitra ilay planeta tany izay ranoarino tsara indrindra tany am-piandohana dia ny anitotongana trany vokatry ny fidiran'ny fahotana teto. Manana vahaolana amin'izany Andriamanitra ary mitaona antsika mba hitraka, mba hanana fijery miabo amin'ny toe-javatra ka hanantena sady hampafangana izany fotoana sarobidy sy soa izany. Fa indro izao malanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza. Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso amin'ny maso, ho adino ny fisaonana, tsy ho reintsony ny fanaintainana, tsy misy zaza mitomany, tsy misy anoanana, tsy misy fanaintainana sy rofy amin'ilay fiainana izay nampanantenan'Andriamanitra. Ary manana anjara amin'izany toerana sarobidy zany isika tsiraray avy izay miara-mianatra amin'izao fotoana izao. Koa fanariko ny ahatonga anao ho mpiomana fanantenana amin'izany toerana mahafinaritra izany
ka dia hanatanteraka izay voalaza ny saotra masina manao hoe sady manantena no mampahafaingana izany andro lehibe tsara loatra sy mahafinaritra loatra izany ivavaka isika rahaina tsara sady be fitiavana ny an-danitro misaotranao zahay fa tsy navelanao diso anjara tamin'izao fitahina lehibe izao tamin'ity herinandro ity fa nomenao fanantenana indray raha toa ka nitanondrika tamin'ny alahelo sy ny fahoriana mba amin'ny fahamoizam-po no ny toejavatra manodidina anay misaotra no ny amin'ny toky azo antoka avy aminao fa efa manamboatra toerana tsara lavitra tsy misy fahafatesana sy ranomaso tsy misy fisaonana tsy misy aretina tsy misy alahelo ianao ho an'izay rehetra tia ny fisehonao ko ampio zay rehetra iomanao amin'izany ho voninao amin'izany ary tsisy ho latsaka andalana noho ny fahasoavan'i Jesosy ilay namonjy anay teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny anarany no angatana ny vavaka amen. Tonga amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika manasa ampitiavana miantso anao mba hifanometanana amin'izany asa masina izany sokafo ny paosy sokafo ny fo sokafo ny poketra sokafo ny tanana ka atolory zay azo ny tananao atao mba ho fampandehanana ny asan'Andriamanitra ao anatin'ity feokira ity no antanterantsika izany fotoana izany ary dia marary soa sahady ary mirary ianao ahita fifaliana eo ampanolorana satria izay manohy amin'ny mpifaliana no sitrak'Andriamanitra. Ivavaka ho an'ny fanatitra isika tompo ao misaotra noho ny tombontsoa izay nomenao anay noho ny fitahinana rotsakao ka nahafanay nakahampahany tamin'izany fitahina izany mba ho fanehoana fa mpiara-miasa mpiara-miombonantoka nantsoinao izahay hiara-mamita aminao ty asa masina izay tsy sahaza ny fahamasinanay tsy sahaza ny herinay sy ny fahaizanay kanefa nanomezanao anay anjara noho ny famindramponao koa taio zao vola zay natolotra izao mba vitan'izay tandrify azy eo amin'ny kendrenao azy amin'ny toerana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka amen. De mirary Jesosy sady manao mandrapiteny mandrapitafa aminao mpiaramianatra ajaina reo mpiaramiasa rehetra zay niaraka nanototosany fandarana androany ireo teknisianina rehetra ny mpiaramiasa tsy ankanavaka mirary soa ary manantena mbola ianao finaritra aminao amin'ny fotoanantsika manaraka samotain'Andriamanitra e. Mbola ankafaliana mandrakariva no fampiarabana amintsika indray amin'ny alalana izao fandarana izay hoentiny departementan'ny fahasalamana izao tapany fahatelo amin'ilay loha hevitra lehibe mahakasika ny fialan-tsasatra zany no hoentina amintsika indray amin'ny ity fandarana maraina ity mahakasika ny fialan-tsasatra ozy isika teo no loha hevitra tao anatin'ny fandarana anankiroa izay fampahafantarana nentina tamintsika vahoakan'Andriamanitra isa sabata maraina androany tsika zany dia jery tapany farany mahakasika ilay fialan-tsasatra dia tsy inona fa mahakasika n'ilay toromaso na ilay fialan-tsasatra isan'andro mitohy izany ahoana raha zany ny fampitomboana ny hatsaran'ny toromaso misy torohevitra vitsivitsy reto zany zay noentina antsika efa fantatritsika ombenombeny tamin'ireo fandarana zay noentina tamintsika teo aloha fa mino fa rehefa arakaky ny amerenana izany no atafatoetra izany ka ampiaratsika izany eo ambaniny fahasoavan-tompo ny torohevitra anankiray zany dia zao hoe rehefa mamarana ny tontolo androntsika isika zany dia tokony ho faranana ny fomba mahafinaritra izany dikan'izany zany dia fadina ny mijery eo zavatra manaitaitra eo amin'ny fahita lavitra
iny amindreny ataontsika mazatra antsika atao hoe ny Facebook, ny internet sy sisa reny ary fadio ihany koa ny manao ndreny sy manatanteraka ndreny ady hevitra mafanafana ireny. Porisena koa tsika mazava ho azy ny anao fampiasam-batana mitohy satria fampiasam-batana mitohy dia mahatonga ny torimaso ho tsara kokoa. Eo ihany koa zany ilaitsika ny amezana ny vavontsika fialan-tsasatra fakatsika ihany koa zany dia fadiana zany dikan'izay ny sakafo tara loatra amin'ny arivo ny tonga fandevonakana fe loatra manko dia manakana ny torimaso tsaraky ny tokony hoe zany mampikotana ny torimaso ary rehefa misakafo tsika amin'ny ariva dia atao maivavavana izany ary adiny 3 no adiny 4 no isakafanana farany alohan'ny torimaso. Io ihany koa zany tsara ny mandro amin'ny rano matimaty fa tsy atao mamay be izany rano zany ny alohan'ny torimaso izany no tanterahana ka izany dia anampy atsika anana torimaso tsara kokoa. Fadiana indrindraindrindra reo zavatra manaitaitra tomonina amin'izany eto ny kafe, ny dité, misy ireo karazana fanafody ihany koa izay mety mitarika fanaitarana zany ka tsy tsara zany ny misotro andreny sy mihinanandreny zavatra ireny. Marina etona zany fa raha ohatra ka misy atsika manana fikorotana ny fisefona zany mandritra ny torimaso le sepitsepitra reny mianto reny zany ny fisefona anatin'ny torimaso dia tsara manatona mpitsabo. Eo ihany koa zany jerena ihany koa ohatra ka mety misy amin'izay fotoana izay mety misy ifandraisan'ny olona amin'ny fo zany misy ihany koa reny taotaotra reny anatin'ny mialohantsika torimaso amin'ny alina reny na fikorotana ny saina dia tsara koa zany manatona mpitsabo. Ny baiboly moa dia manoro hevitra atsika hitsahatra indray mandeha isaky ny herinandro ary izany dia anampy atsika hiala sasatra indrindrindra fa mirotoroto ny asa izay mandrehaka atsika mandritry ny herinandro. Ny filan-tsasatra mitohy sady miverimberina zany ataontsika congé na vakansa reny zany dia ilaintsika tokoa reny satria manampy ananatsika torimaso tsara ary reny fotoana reny reny congé sy vakansa reny dia manampy hanatsara ny saina ny toe-po ary indrindraindrindra hanorona mafy ny fifandraisan'ny mpianakavy. Misy teny ao amin'ny baiboly ao milaza fa haitsika loatra ao amin'ny didy fon'Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Ao Exodus 3:20 no ahitantsika an'izany ilay didy fa efatra malaza izay fantatritsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, enemana ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito ka aza manao rahakory ianao amin'izany. Andriamanitra dia maniry ny ifandraisantsika amin'ny indrindra amin'ny andro sabata ary mba noariny satria noarinitsika tahaka ny zanany ka amporisihana atsika zany anamafy izany fitsarana fanajana zany fitsarana amin'ny andro sabata izany. Ny ampaly fitahiana azo avy amin'ny sabata zany dia mirotsaka rehefa mifanohana sy mifanaitsika samitsika. Ny sabata ozy izy araka ny voasoratra ao Marka 7:20 dia natao ho an'ny olombelona ho antsika olombelona zany fa tsy ny olona no ho an'ny sabata. Ny torimaso sy ny fialan-tsasatra isan-kerinandro ara-dalàna dia ahafahantsika mandray mora foana arak'izay ny fitahiana izay arosak'Andriamanitra amin'izany. Afaka mameno antsika arak'izany ny fiainantsika amin'ny fankalazana Andriamanitra. Izay moa zany mamarana anty lohahevitra anankiray teo anatin'ilay celebrations na ilay lalàna 12 izy dia anatin'ilay hoe fialan-tsasatra ka dia mirahaka antsika mianakavy tsika vaokan'Andriamanitra mba anaraka izany taratara izany mba ny fahasoavan'Andriamanitra.